Mbola baolina kitra sokajy zandriny izay ihany koa ny Jeune Mada ihany koa dia niatrika fifaninanana tany ivelan'ny tany tamin'ny volana Mei iny anao nitatitra ny dian'izy ireo ihany koa izy ireo omaly sabotsy tetsy amin'ny ANS Ampefiloha. Amboaratelo lehibe izao no notombany ekipan'ny Jeune Mada nandritry ny diany tany Frantsa niatrika fifaninanana iraisam-pirenena. Ny voalohany tamin'izany ny nazahoan'ny amboara fair play tamin'ny ANS na ny rencontre nationale sportive natao tany Metz ny fahafito ka hatramin'ny fahafolo ny volana Mei. Saika ireo mpilalao ao amin'ny sokajy U15 sy U20 avokoa moa no noentin'ny ekipa nanohitra ireo ekipa senior tany an-toerana. Nanarak'izay dia samy noromban'ny ekipan'ny Jeune Mada avokoa ny laharana voalohany tamin'ny tournoi Ris Orangis na ho an'ny U11 na ny U15 ny fahasivambefolo, roapolo sy raika amby roapolo ny volana Mei. Mariana fa ekipa efatra amby roapolo avy amin'ny firenena samihafa no nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity. Teo anelanelan'ireo fifaninanana roa ireo moa dia nisy ny lalao ara-piralahiana ny fanaovan'izy ireo tamin'ny ekipan'ny PSG latsaky ny 15 taona. Tamin'izany indrindra no nahavoafidy mpilalao malagasy efatra anao fitsapana ao amin'ny ekipan'ny Racing Club de Paris sy Brittany ary Auxerre, fitsapana izay ny farany androany. Afa-po tanteraka tamin'ireo vokatra azon'ireo ny mpilalao sy ny mpitantana ity kluba ity arak'izany. Mampiavaka anazy zany dia betsaka ny firenenana anjara zany hoe tamin'ny fotoana zao nahita France fotsiny hitako région na France fotsiny fa tamin'ity nisy ny Angleterre nisy ny Espagne. Hitako nafinaritra zany dia tsy nidirana bola raha zany hoe ray fotsiny zany penalty nidirana fotsy atao amiko. Zany iriko zany hoe tafita amin'ny bola zany amin'ny bola kitra dia lasa mpilalao ohatran'ireny mpilalao malaza ireny. Omaly tolakandro tetsy amin'ny ANS Ampefiloha moa no nampahafantarana ireo vokatra azon'ny Jeune Mada tany Frantsa ireo.